Salamo faraiky am'zato ka ny andininy voalohany ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Famondrapo-sy fitsarana no hankalazaiko, ianao Jehovah no hiderako. Zany teny zany izay amporisikatsika hideran'i Jehovah noho ny foambindrampony sy noho ny fitsarana marina azy ataony no entina iarabananao koa amin'ity androany ity indray. Iarabanao amin'ny fomba manokana, naiza toerana misy anao tratra an'izao fotoana izao indray. Ary arabaina endriky izany fahasoavana sy fitsarana marina ataon'Andriamanitra izany mbola velonaina miaraka indray hidera azy, satria izany mihitsy no antom-pisiantsika, izany no antony mahatonga antsika menakavo tafavory amin'ity androany ity hidera ny Andriamanitsika. Koa manasanao indray ary miarabanao amin'ny fomba manokana tafaraka amin'izao fandarana izao. Atao anatin'ity fandarana ity sika dia hiderin'Andriamanitra, hanome voninahitra azy, hanandratra ny anarany, ary tsy isika rery fa araka ny mahazatra antsika dia manasa vahiny sika izay hitondra indray ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana amen'Andriamanitra azy ireo, hiderin'Andriamanitra hiaraka amintsika. Amin'ny alalan'ny hira moa no anatanterantsika izany fiderana izany miaraka amin'ireo vahiny ireo. Koa androany dia manana vahiny manokana indray tsika, dia ny korala anankiray avy eto Antananarivo. Mahafinaritra satria eny volotara eny amin'ny fiangonantsika eny volotara eny misy an'izy ireo. Noho izany dia fifaliana miaraka amin'izy ireo, hiderin'Andriamanitra ary anandratra ny voninahiny ao anatin'ny hira fiderana. Mandraisa toerana ary ka samy mandray ampo sy miray fo amin'ny korala volotara hiderin'Andriamanitra. Tao ary. Rania,
isaorantsika Andriamanitra no ny tapany voalohany arahantsika tamin'ny koralina volotara. Isaorantsika izy satria afaka nananatra ny voninahiny isika ary nafinaritra niaraka tamin'izy ireo. Avelantsika akaina kely izy ireo ary isika kosa andao andray ny tenin'Andriamanitra mandrapakan'izy ireo aina kely hidirany amin'ny tapany faharoa. Amin'ity androany ity dia te hanasanao indray aho satria izay mihitsy moa ny antony fandarana manasanao mba hideran'Andriamanitra, ho mpideran'Andriamanitra mihitsy ary ny toetra n'ilay Andriamanitsika mihitsy no anasananao mba ho fantatra tsara, mba hafanao manolotra fiderana azy. Hoy izy ny soratra masina hoe tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy ary zay miezaka manao mosala dia ho diso lalana. Ka mila fantatrao mihitsy, mila fantatsika menakavy ny tokony hiderantsika an'Andriamanitra, ny toetra n'izany Andriamanitra zany. Ka amin'ny androany ity dia ao amin'ny Isaia 5:50 no andeha ho raisitsika angalantsika fahaizana mampahalalana avy amin'ny soratra masina indray, afataratsika ny toetran'io Andriamanitsika io zay mendrika ho deraina. Salamo 5:50 ka ny andininy voalohany sy ny faharoa dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo rehetra izay mangetaheta mankanisa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manam-bola, avy mividia ka homana. Eny, avy mividia divay sy ronono, nefa tsy amim-bola na amin'ny karaina. Nahoana ianareo no mandamy vola amin'izay tsy amina, ary ny vokatra ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky. Miaino dia miaino aho, ka hano izay tsara dia aoka hiravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Izay ilay Isaia 5:50. Voajerentsika fotsiny zany Isaia 5:50 zany dia ahitantsika fa misy fanasana ataon'Andriamanitra eto, misy fanasana ataon'Andriamanitra amintsika. Tsara ho marihana te ambiandohana fa ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra mpaneritery, tsy Andriamanitra manao didika felehibe ka tsy maintsy ekena izay tenenina, tsy Andriamanitra mitondra anao hanaraka ny sitrapony ka nefa tsy ekenao akory zany, fa Andriamanitra mame malalaka safidy ho an'ny voarina izy. Ary toetra n'Andriamanitra tokony ho deraina sy tokony hiderana azy zany. Andriamanitra manome safidy malalaka, Andriamanitra tsy maneritery, Andriamanitra tsy manao didiko felehibe ka tsy maintsy ekena izay tenenina, tsy zany ny Andriamanitsika, fa Andriamanitra manome safidy malalaka. Eto izy tsy manery fa manome fanasana ho antsika, manome fanasana ho an'izay tay andray zany, tsy manery na iza na iza. Ary tsara ny mahafantatra fa io Andriamanitsika io dia tena Andriamanitra tia amintsika ka mamela antsika hanana safidy malalaka. Manasa ny olona rehetra Andriamanitra naiza naiza toerana misy azy, manasa ny olona rehetra izy handray anjara amin'izany fahasoavana sy amin'izany fitiavana izay ataony ny olombelona izany. Toetra n'Andriamanitra voalohany tokony hiderantsika azy, izy manome safidy malalaka, tsy mitsapaka naoviana naoviana amin'ny safidin'ny olona anankiray Andriamanitra, manasa no ataony. Angatakanao aho ekeo ny fanasana izay ataon'Andriamanitra ho anao amin'ity androany ity. Faro dia ity, eto koa dia hitantsika tsara fa tsy misy toerana ilazana mihitsy hoe misy olona efa natokana ho avotra ary misy efa natao ho very, na misy olona efa novonjena dia misy olona natao ho tsy voavonjy mihitsy. Tsy misy an'izany eto, fa ny fanasana dia omena ny olona rehetra, ny fanasana dia atobaka amin'ny olona rehetra, le olona no misafidy, ka tsy misy azo amezatseny an'Andriamanitra raha tsy voavonjy ny fanahy anankiray, satria le olona no misafidy tsy hanaiky ny fanasana nataon'Andriamanitra. Mendrika hideran'Andriamanitra koa izany toetra amin'izany, toetra tsara izay tokony hiderantsika azy mihitsy, tsy maneritery ary tsy manao efa hoe ritsy maintsy izao dia ritsy maintsy izao, fa mamela malalaka an'ilay olona isafidy
ny am'izay hiafarany. Manaraka izany de zao koa no zavatra vakitsika atao amin'ity Salamo 5:dimapolo azafady tompoko Isaia 5:dimapolo ity. Tady dio tsara fa rehefa manasa Andriamanitra araka ny lazainy eto de zao asainy eo amin'ny rano raha mangetaheta. Ary raha ohatra ka tsy manam-bola aza, tsy olana fa de avy mihinana, avy misotra, ary misotra tsy mila volana mikarena fa henonao mamaly hoe eny no tadiavana. Le Andriamanitra tiantsika zany dia tiantsika loatra zany de tena manajako ny toerana misy ny tsirairay avy. Ary zaoko no marina, zaoko no marina. Tsy manana mihitsika famendrihana ho takalony zany fanasana sy fahasoavana men'Andriamanitra antsika zany. Tsy misy natahaka ny silako aza famendrihana avy amiko sy avy aminao hazahoanao ny famonjena sy hazahoanao mihinana ny matavy sy ny tsara indrindra amin'ny fanasany taon'Andriamanitra. Tsy misy mihitsy avy amintsika fa le Andriamanitra mihitsy zay tsy mijery ny toerana misy atsika fa mijery amin'ny maha-izy atsika no manasa atsika hanantona eo aminy ary hinana amin'ny matavy sy ny tsara. Ry havana toetra tokony hiderahantsika an'Andriamanitra koa zany, tsy mijery ianao. Ary tsaropeto ny tenin'ny apôstôly hoe minitsy hafantatra zavatra hafa eo aminareo afa-tsy Kristy zay vao omby teo amin'ny hazo fijaliana. Zany tokony fijerin'Andriamanitra atsika, tsy mijery atsika amin'ny maha-izy atsika izy fa mijery an'i Kristy ilay famonjena tolo-mamaimpona atsika na vita ny fanavotana atsika. Ka raha manasa atsika izy hanantona an'i Kristy dia izay no tadiavany amintsika. Koa androany ary andao ampiderin'Andriamanitra noho izany toetran'izany. Andriamanitra ary mandiny faharoa dia milaza hoe nahoana tsika mandany vola amin'izay tsy hanina ny hoe maitsika mandany vola amin'ny tsy resaka mofo akory mahavelona. Amin'ny teny Hébreu dia izay. Ny tena marina dia izao fa rena loatra tsika tsy mahita ny fanasana taon'Andriamanitra. Ka dia asaintsika miainoa dia miainoa androny asaiko ianao ho eo. Ry havana tsy misy fanasana feno fahasoavana mena ny taranak'olombelona amin'izao taona arivo fahatelo zao tahaka ny Isaia 5:dimapolo ity. Tena mangatsika anao raha izany fanasana feno fahasoavana zany ary ho piderin'Andriamanitra ianao rehefa mandray izany. Ary fantaro tsara fa manasa ny olona rehetra Andriamanitra. Na iza dia tian'Andriamanitra saina, tsy manavakavaka izy. Ka andeha hidera azy noho izany toetran'izany. Ary andeha ho pidera azy noho izany toetran'izany. Ary rehefa manaiky ny fanasana ianao dia lasa ho pidera ho azy an'ilay Andriamanitra nanolotra anao ny fanasana. Raha iso zany ary tanteranao fiainanao dia ho hitanao fa ho betsaka ny zavatra miova amin'ny fiainanao manomboka androany miaraka aminao Andriamantsika. Tanteraka aminao na izany ho aminao mandrakariva fiatanana ho an'Andriamanitra koa izany voninahitra. Amen. Indray raha satsika ny koralina volotara dia hiaraka amintsika indray amin'izao tapany faharoa izao dia hiarantsika n'Andriamanitra izay manana izany toetra indrasantsika teo izany. Tahoary. Sana kujenga
misaotra an'andriamanitra isika noho ny fahavitan'ny fotoana sy ny fiarahantsika teto indray tamin'ity androany ity dia raina mandrakariva ny anarany ary omembonahitra mandrakariva izy amin'ny zavatra rehetra izy mantsy nahatoa ity fotoana ny arahantsika androany ity tsy adino koa no misaotra an'ireo korala volotara zay nanaiky hiaraka tamintsika tamin'ity androany ity nanaiky ameny talentany ho fideranan'andriamanitra misaotra azy ireo no ny fandavatena ny fanolorantena zay nasehon'izy ireo eo amin'ity asa fanompon'andriamanitra ity misaotra azy ireo ihany koa nanana fitiavana tao am-po rehefa nasaina dia tonga tsy nisalasala ary nanao ny hevitra rehetra hatongavana mba hahafahana manatanteraka amin'ny fandarana miaraka amintsika hotain'andriamanitra n'izy ireo ary ho ampitomboan'andriamanitra mandrakariva amin'ny talentany eo mpanaovana ny asany amin'izany talentany mena azy zany ary tsy hoe hitombo fotsiny talenta fa tena hiainan'izy ireo ane zany asany men'andriamanitra azy zany zany tonikirany zany ka tsy ho bidera azy eto fotsiny fa hatreny amin'ny ranomasina fitaratra rehefa ho avy Jesosy tamainy amin'ity takarivity ary dia hisaraka indray isika kanefa aloha ny hisarahana dia tianay no manolotra teny fikasana avy amin'ny soratra masina ho anao mba entinao makivaky ny nemanay indray ary mba ahafahanao mijoro mifantatra tsara tsy mianahana mihitsy amin'ny finoana amin'ny fiarahamon'andriamanitra indrindra amin'ny fideran'andriamanitra dia omenay anao zany teny zany androany dia hoentinao mamakivaky ny herinandro alohan'ny isarahantsika ao amin'ny Kolosiana 2:1-5 no tianay omena anao kina amin'ny anaran'i Jesosy zany ho anao sy ho antsika rehetra koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehanao aminy araka izany koa koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehanao aminy araka izany koa izany no teny omenanao androany andeha araka ny Kristy amin'ny fiainanao satria efa niraisinao izy ary zany mahatonga anao mpidera azy isaky ny fotoana iarahantsika tahaka izao fandraisantsika amin'ny Kristy dia ametraka ny vemoamonao indray ary amin'ny fotoanao indray amin'ny heriny androany toy izao
raha sitrapon'andriamanitra tava ahoana itondraisika samy mahery samy mijoro tsara ary mandehana araka ny Kristy eo amin'ny fiainana manontolo izany no marikaontsika veloma tompoko dia mametraka ny veloma ho an'ny havana mantsaka iza rehetra ary mirarosoa ho antsika tsirairay avy veloma tompoko